tafapetraka somatsara iny ireo mpiambana andrafitra ny gouvernemanta ka vahiny mifandraiky amin'izay tondra ny fanehoan-kevitra sy famakafakana ato anatin'ny fandarina zara-hevitra no nasaintsika dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Kialamavony Andriamatoa Petra Kotomiaina miarabanao tompoko. Miarabanao Andriamatoa mpanao gazety miaraba ny vahoaka manaraka mivantana izao fandarina. Andriamatoa Petra Kotomiaina efa mataona zany nanao politika mivaova loko politika ihany koa matetika ilay olona arahana mitarika ny majorité présidentielle ireny nivon'ny anteny merapirenena zay ve le midika hoe tsy mijapy soavaly maty rehefa manao politika fa aloha manaraka an'zio ihany solika aloha sy marina aloha ny miovaova zay aloha ray iaho mbola tsy lany tanana tokom-panjakana efa député aho naharitra efa maire de la ville ny Fianaratsoa fa tamin'ireo fotoana nahalany ana rehetra ireo dia tsy mbola lany tamina tokom-panjakana aho zay aloha zany tsara zava ia tsy dia olona karazana hoe mangatabady amin'ny agnaran-dray fa angamba ny ampanantetena no ilazako matoa aho lany salany amin'ireo zavatra be dehibe reo dia angamba ny mba misy hevitra maharesy lahatr'olo zay ny zavatra azoko ambaraka ny hoe mivadibadika raha ohatra zao aho nanohana ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia nisy hevitra mazava iaho ny toerana misy anahy zany dia ny fiveloman'olo agny mpamboly piopy dia tena zavatra nahafaly ny olo ny fandriam-pahalemana dia nanohana anazy iaho zay fa izao mifanohitra amin'izay nefa ny zavatra ny ainan'ny olo taty amin'ny tanan-dehibe zay ka nanam-pandany any Andry Rajoelina aho an'izay ny olona taty amin'ny tanan-dehibe tsy afa-po amin'ny fitondrany zay mivadibadika avy aho zany raha ohatra ka hoe manome lanja an'izay tolona nataon'ny olona zay tsy fivadibadena zany fa hoe fijerevana hoe inona ny tena zava-misy zao ny tena zavatra mampaharary ny olona dia izay ihany mieritreritra zany tamin'ny fotoana nanohanako an'ny président Rajoelina efa eo le lafy ny fandriam-pahalemana fa iaho koa ny eritreritra hoe ary ny kabariny zay ho vitany ny famerenana ny jiro sy rano io kanjo moa tsy vitany dia nidiny agnan-dalambe ny olona ka zay tsy fivadibadiana zany izay zavatra zay angamba ny zavatra azoko ambara zaho tsy mbola niala amin'ny hoe zaho dia olona voataiza tagnatin'ny MFM tsy mbola niala tamin'izay aho zany zay ny zavatra azoko ambara tsy nivadibadika zany mahitsy aho hoe fibadibadiana fa ny hoe zao ny fanohanan'olona anankiray dia misy zavatra anamarinana azy dia efa nohamariniko teo dia izy nametrahako fitokisana dia izy sy nahatanteraka ny zavatra nandrasan'olo aminazy dia za ve voatery hiandry anazy zany ny fiaignan'ny firenena mitohy anana zay manaraka ny fanovana misy zao aho satria nahoana roa ny antony nisy olona nidiny agnan-dalambe dia manome lanja an'izay aho hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena faharoa talohan'ny fifidianana filohan'ny republika tamin'ny 2018 dia zany ny teny hoe raha vao miroso amin'ny fifidianana tsika fa tsy mametraka ny arifany manao refondation de la nation satria nahoana tamin'izay aho dia efa nalala hoe ty lalagna andehanantsika ty anie lalagna diso hoe nitorany Andry Rajoelina mihitsy tamin'izay lalagna diso anie ty lalagna andehanantsika ty fa miverimberina io crise io ka raha ohatra sika tena te resy lahatra mihitsy tena te hiroso amina fampandrosoana
de izay moa ny principe hoe tsy maintsy tena fantarana ny fototsiny problème ary oka mba solution vahaolana mifanaraka amin'ny fototsy ny olana zay no atao fa tsy hoe olana toatoa misy filôzofia anakiray hoe milaza an'izay hoe ny de raha tsy mahita ny solution tena mifanaraka amin'io le fototsy ny olana io tsy tafavoaka anao amin'ny firenena ka zay no nylazaiko tagny amin'ny 2018 hoe tsy fifidianana mametraka olona no vahaolana fa andao zay revana mihitsy inona ny rafitra hisakanana ny fanaparam-pahefana inona ny rafitra zay no nylazako inona ny rafitra hisakanana ny fanaovana harela-dala tompo ny haram-pirenena satria tsika zao sika mandany tsy hoe raha mitady vola gauche droite mangataka kanefa ny harenatsika be deabe eto tsy voatatatsika ka andao ametaka le arifanina ny hitantarana ny harenatsika eo aloha mba hifehizana ny mpitondra tonga ao andao ametaka le arifanina mba aoka sika hiaraka anaiky fa tsy mampandroso atsika ty fifidianana andaniana vola be deabe ty fa rehefa lany eo le olona de ny mamerigna ny vola ny mahamaiky anazy fa tsy ny fahasahirananao ary zay mila fantatry ny gasy tsara zany zay manomboka am'izao hoe raha fa mety io tambatambazin'olo amin'ny vola amin'ny zavatra zaraina ianao amin'ny fifidianana de tokony ho tadidinao zato isan-jato teniko te sy mifahasahirana ohany no ho voavaliny rehefa avy eo fa ny hangalatra handroba hameregnany ny vola ary le volany mety tsy anazy akory de lasa fananany le olona manome volanazy lasa présidana tsy fantako olona voafidy igny fananan'le olona manome volanazy de tsy mampandroso zany de zay no nylazaiko tamy 2018 de saorana n'Andriamanitra moa zany nisy olona nasapa zany no amarin'ny tantara fa io ny zavatra mitranga ka zay sy fivadibadiana fa ihany petraka satria nahoana nga nieritreitra hoe asy nietritra ho diso ny hevitrako fa zao ny zakany malagasy tika avolao de nipetraka ary zay misy olo miteny satria ny olona hoe mety mba fitiavana marke ny fiainako za zany mbola kely de mpitarika mouvement ny 91 leaderan'ny mouvement 91 mihitsy parmi ny leader national tany Fianaratsoa ny 2002 tena soroko eto sy tonga tamy fitondrana Ravalomanana raha tsy nisy ny Fianaratsoa ary zay mba zavatra nampalahelo anahy tam'izay ny hoe nampalahelo ny olo satria gadra nananjo anahy gadra ary apasahivoko Antananarivo zao tam'izay fotoana zay bloqué Tamatavy tsy afaka niakatra teto ny carburant bloqué lasa nanaraka andratseraka zany Tamatavy Dego Mazenga Toliara azo fikieto zany Antananarivo ty tsisy ninninina eto zaho no mpitarika tany Fianaratsoa zaho de zao carburant tany Fianaratsoa raha namidiko oka mba ho fantatry ny malagasy ty ary ny tanora am'izao fa visy ny olo hanao ny nataoko tamy 2002 zay raha namidiko ny carburant tany Fianaratsoa satria aho ne tsy mananinina de anatina fotoana foy aho multimilliardaire fa zao ny toezay natao anatin'ny MFM hoe ny tanindrazana zava-dehibe ny firaisam-pirenena mila tafantatry ny eto Antananarivo zany na lefako taoko zay hahatongavany carburant eto Antananarivo hanavotana ny ty Antananarivo ty satria nahoana olona voatay zaho tagnatin'ny toko tsy ny vola ny tena lehibe taminahy fa ny hoe
ny firaisam-pirenena tsy azo ekena ny fampisaraham-bazana ny malagasy nalefako taty ny carburant izany a zavatra nisy tamin'ny mihina moa ny atony mba hitenenana zany le hoe le olona mety misarasara vetivety eo ka le olona mba de fiany amy zavatra lehibe ny raisiny teto amin'ny fiainan'ny firenena de zay ny mety mahasarotiny any olo hoe nahalalana ny depitepety de olona mijoro olona sarotiny iaho hito anareo de mbola depitepety olona mijoro olona sarotiny faraky ny teneniko teo nareo tsy nentina anaraka anany tamy 2018 tiave zany de amony tegna fotsiny any nigadra ny aho vokatry ny fijoroako zay tamy 2018 nigadra hery taona ary efa nlazaiko teo koa nigadra taminy Ravalomanana ireo de fijoroana amin'ny hoe misy fanitsihana tokony atao eto misy zavatra tokony tsy mety tokony atao eto fa zao a faut mieux tard que jamais tsika moa zany nahatsapa ihany rehefa taty fara ary sorana an'ireo zandry zanaka zay ny zay nahatsapa fa misy zavadoza tsy afahan'ny firenentsika te tena mandroso eto ka sy mainsy anaovana fanitsihana inona ary le fanivanana atao am'izay eto amin'ny firenena efa azo io le fahefana izorana makany am'le fanivana vita ao anatin'ireo tokoana ve zay inona le fanivana eto aloha zao de manamafy fa tsy mainsy ataotsika ny fanovana ara-drafitra fanovana toesaina fa indrindrindra fanovana amina fomba fiasa fomba fijery mijery lavitra fa tsy ny hoe ny androany ihany sy ny sisa tsy maintsy hovana ny avy eo hoe ny antony tsy maintsy ny hanovana anazy sy ny hoe ina le contenu ina le fotoatin'ny fanovana miaraka mako reo zany fa mba sara ihany tena ho fantatry ny olona le hoe fanahoana ny tsy maintsy hovana satria nahoana anisan'ny ray lehibe a de zao ny rafitra misy am'izao fotoana zao io de rafitra nampahantra ny malagasy ary mbola hampahantra ny malagasy raha toizana lalam-pandrena io zany io satria nahoana lalam-pandrenan'io a de ny manome tombony ny olona mitondra ny olona manana fahefana sy ny firongony miaraka aminazy zay ny zavatra ny ainatsika ne zay ny zava-misy zany zay ary marina zay ka tsy maintsy hovana le io zany satria nahoana io rafitrio no nampahatra ny malagasy nanapotika ny farim-piainany malagasy satria nahoana rafitra miteraka fanapara-pahefana rafitra niteraka fanaovana harela dala tompony harem-pirenena mba mendrika atsika ve zao harena be debe ny eto nahoana nefa atsika miamahantra ihany vokatro rafitra io fa ny olona zay ao manodidina ny fitondram-panjakana ny akamakamany zay ny lasa manan-karena anatina fotoana fohy ary nefa tsy maty manota tsy azo atao ninonina lasa rafitra mampisika etrano trano zay ny zavatra misy fa ny anankiray tena lehibe de io lalam-pandrenana io a ny rafitra misy eto de rafitra manome lanja ny fanjakan'ny vola ka efa nlazaiko teo ihany indrindrandrindra amy fifidianana ina ny vokatra an'izay lasa olona kisendrasendra tsy ny eritreritra hitondra kory no lasa mitondra tsy ny eritreritra izy fa hoe misy opportunité ty misy afahako miditra ty hampandehanako ny aferako satria vola no kritera hifidianan'ny olona iaho manam-bola mety olan'izao aho mety olan'izao aho fa tsy hoe hevitra de io ny gasy sy le olona manan-kevitra no vidiny sy le olona tena ny safidy tena hanao politika tena hamaly ny zavatra manahirana anazy maharitra no vidiny
fa zay olo mizara vary be de be, olo mizara toka be de be, mandany vola be de be eo no eo fa zao rehefa lany izy ariana eo ianao fa ny fomba hameregnany any volany no ataony ka izany de fahalemeny rafitra misy a satria sy mamela ny olo tena mba nieriteta ho lasa mpitondra ny olo no manina ho lasa mpitondra fa olona kisendrasendra eto amitsika tsisy fianaranao filoam-pirenena aloha non zava-dehibe ny fisiana ny toko politika tena mitaiza mamola volan'ny olona mitaiza ny olo tetany razana mampianatra ny olo manao analizy mampianatra ny olo mba haka ny fiaignan'ny Kristy ino moa ny fiaignan'ny Kristy miasa sy misy takalony zay na ay moa nisy fiasan'olo amin'ny Kristy ia fa zao mba mianatra an'izay hoe hanao politika aho de hanompo ko mpianatry Kristy handany andro sisy takalony ny takalony de hoe faly aho rehefa mandroso ny mparay tandrazana aminahy faly aho rehefa lasa lavitra i Madagasikara zay ene zay no nanabiazana anay tagnatin'ny MFM zay sy nibiazana amina vola zany mandeha manao manangana ny atoko manao ny olona de ny aposinao no alaina zay no atao soavaly miadobilina zay ka zay ny tao tietany razana de zao manompo miasa tsy misy takalony fa faly mizara ho amin'ny mpiarabelo zany eny fampianaran'ny Kristy salasalan'izay ka zao rehefa avy ny fanjakany vola rava zay fa misy olo sy ny manana ninina fa zao manakarena izy de lany izy androany ka io anisan'ny zavatra nanapotika ny firenetsika ka ny rafitra tsika zany manome lanjany io a de sy mety fa zay a reo zany anisany ataoko hoe zavatra lehibe fa ny fehiny zany de zao ny hoe nahoana atsika ny tsy maintsy manao fanovana am'izay fanazavaiko zay de hoe io rafitra io a de sakana tsy afahatsika mampandroso ny firenena ka tsy maintsy ovana tsy maintsy mamaritra lalagna vaovao tsika miorina amina fototra matanjaka fa sy le lalagna diso miorigna amina fasika tragno na voorigna ambony fasika efa nilazaiko teo ary eto de magnamerigna tsara raha miresaka zavatra tsy mety aho a efa hatra taorian'ny fitondrany tsiranana de efa nahitana ny zavatra ataoko hoe tsy mety reo satria nahoana ny zavatra tena ny songadana zany taorian'ny fitondrany tsiranana de niharasy de 72 à 2025 de niharasy ny fara-piaignan'ny malagasy tena niharasy mety misy zavatra vitan-dratsiraka mety misy zavatra ny vitan'ny Zafelipera ary marina zany mety misy vitan-dra Valimanana mety misy vitan'ny Andry Rajoelina Ihera Zaonarmakany fa zao rehefa tambatra reo rehetra reo de be ny fahatrana zany vokatry fitondrana ny fandimby reo zany fa tsy hoe ny mpanao politika ihany sy fantatry hoe iany tena nanao tena rasy indrindra sy fantatry fandarany gasy mijery an'izay fa zao ireo mpitondra reo koa de samy naongan'ny olo aby zany hoe ilazana zany fa efa misy fahadisoana micumulé mivangongo atragny izy ty fa tsy voaisy de sorisoritsika amin'ny hoe andao anao fifidianana manololo miongana ratsiraka de hoe anao fifidianana tsika miongana zay le izy ka eto zany fanovana rafitra mihitsy ny tsy maintsy atao vao miroso ny fifidianana lalam-panorenana mamaly ny tena filany firenena lalam-pifidianana tsy hisy fanjakany vola koa zay zany a ny zavatra zay ka sakana io rafitra misy io satria nahoana sy afahatsika mamaly reo hetahetany malagasy be de be ohatra am'izany
am'izao fotoana zao tena be dehibe ny tanora tsy anasa sy be dehibe efa nylazaina MFM zany tagny amin'ny 7-valopolo hoe 2 hetsy isa-taona neny tanora tonga amin'ny senanasa zany isa-taona zany de misy 2 hetsy ary mitombo ka raha sy manana fandaminana tsika raha sy mametraka rafitra tena hifezatsika ny herentsika sika hafahasika mampandroso eto satria rehefa voafeny eny herenatsika mba kely ny vola tadiavisika amin'olona satria anisany tsy mampandrososika de zao tsy manana vola kapital tsika hoentina manangana an'ireo zavatra infrastructure tena ilainy mamboatra ny lalana manao barrage-na rano manao centrale hydroélectrique tsy manana an'izay tsika fa mangataka kanefa ny herenatsika eto mety avitasika andreo raha voatatana tsara de izay no antony salan'izay koa no hoe sy afaka mamoronasany enao raha sy mitombo ny harikarena sy hitombo ny harikarena raha sy misy vola ampiasaina ho tsara ny lalana ho tsara ny barrage sinsisy fa zao zay anisany ataonay hoe zava-dehibe zany zay hoe tsy afaka mampandroso atsika io rafitra io fa lasa sakana ohatra anakiray le hoe ny ahoana ny fomba hihetrehana nyty problema ny tanora tsy mananasa te 5 hetsy isa-taona izy zany zao zay ny antony hoe tsy maintsy anyvasika n'io rafitra io mba farafaratsiny mba voafeny harenana agnatsika eto de azo ato koa rehefa voafetsika tsara io na agny ranomasina na agny ambany tany na ambony tany de zao be dehibe ny zavatra ho vita de mivokatsy zay rehefa mandroso ny toe-karena de miteraka asa be dehibe zany zay ary zay ny oetrehana ny problema ny jeune ny ataoko hoe zavatra iray hantany anao rehefa avy eo aleo andao tanio mahakasika any amin'ny anteny miram-pirenena tiako hidirana manaraka rehefa eo tsika anohy ny resaka fanovana sy ny politika ny petrakotiny aina teo ihany fa ny omaly manokana de niteraka resabe tamin'ny fifidianan'ireo mpikamba nandrafitra ny promahatry ny anteny miram-pirenena hoe nisy vola tao toy ny fomba ratsy ny solomavim-bahoaka rehefa misy ny fifidiananao amin'ny anteny miram-pirenena solomavim-bahoaka ianao tena nisy marina ve zay fifidianana zay hoe nomena vola ny solomavim-bahoaka hifidy ireo mpikamba nandrafitra ny promahatry ny anteny miram-pirenena ia aloha afaka milaza eto ireo olona lany fidinareo tsy manam-bola ary mety misy manam-bola noho ireo fa tsy lany zay candidat fa tsy lany zay loha azoko lazaina satria tena misy manam-bola noho ireo olona lanyreo tsy hitako kosa hoe izy moa ny tena mba olona mpandraharaha am'ireo fa député sotra ny akamaroan'ireo fa tena nisy teo ny misy olona hafa mety ny latsaka za mety mpandraharaha manam-bola konohona sy ireo lany dikan'izay zany fomba midingana misy atsika zao de misy fomba agnaratsiana misy fomba anaovana an'izao fa ny tena marina de hoe ny député de mivondrona ny majorité présidentielle zay anisan'ny mpitarika aho zany mivondrona ny plateforme miaro an'izao fitondrana zao miaro an'izao dingana hirosoatsika amy tena fanovana zao zao ane ny tena lehibe de ny fanovana tsy de olona loatra ny tena resahana am'izao fa fanovana fa ny colonel Michael sy ireo miaraka aminazy de olo ampiany izy satria izy mpitantana pitarika amin'ny handianany fanovana ary eto aza ny tena marina de zao tsy de mitombona loatra le hoe mivadika satria tsy fanohanana olona ny eto ane fa fanohanana principe hanovana ny firenena fa rehefa avy eo ny rehetrarehetra ane de afaka mifaninana rehefa mipetraka eo ny règle de jeu donc zany diso misy le zavatra tenenin'ny olo raha miresaka hoe manampy ny manohana ny colonel Michael sy namany eto tsy de le fanohanana araky ny mahazatra fa le hoe zava-dehibe amin'ny ho avy ny firenena le firosoana amin'ny hoe fanovana de mitarika an'izay izy ary isorana anazy zany nisy an'izay ka tsy marina io tonga de lazaiko fotony zao hoe tsy marina
fa tena nisy teo amin'ny anteny miram-pirenena ve zany tamin'ity mandanareo ty zany fifidianana vato zany iaho aloha tsy fantatro fa aloha tsy nahita an'izany zany ary aho koa tsoriko tsy nitezana anahy zany araky lazaiko teo tsy nitezana anahy zany nitezana anahy tanyrazana nitezana anahy foto-kevitra nitezana anahy de hoe nihevitra mahasara fa tsy nivola zay nitezana anahy ary zay ny ampitaiko amin'ny tanora zenjedareo hoe raha eritreritra handray ndraikitra amin'ny fitantanany firenena de zao aoka sy voasarika amina zavatra androany otra verevezan'olo vola salasala am'izao tsy mahalasa lavitra zany zay angamba ny zavatra azoko ambara tamin'ny raharaha prime ministre lehibe ny gouvernemanta ihany koa niteraka devitra teo aminareo solombavam-bahoaka iny hoe sasany teny avolovana fantatra io le prime ministre sasany hoe tsy io le natolotra fa tena nisy tokoa ve le hoe nanosony taratasy fotsy taminareo solombavam-bahoaka tao na de hoe tsy nanao renao fa naino an'izay hoe sa hoe tao anatin'le hoe nanosony taratasy fotsy zay tokoa sy le hoe tsy nahafantatra ny prime ministre io fa teny avolo anisan'ny teny aloha iaho a nisany nanao sonia taratasy fotsy nanao sonia ny andrazo azavaiko nanao sonia ny mahakasika hoe tia ny prime ministre zany fa ny zavatra tena marina lazaiko zao ny tena marina nangataka taminay député Andriamatoa colonel Mikael sy namany nangataka taminay député hoe itia ny olona hiveriko hitatagna ny gouvernement atao prime ministre de hoana Petra Kotomalaigny manoko ary ny hoanay député de zao olona voasamba ny ametrahantsika fitokisana hoe hitarika ny fanovana de ataoko tsy fahendrena ny hoe agnay sy manaiky an'ity fa fametrahana fitokisana aminazy de nanao sonia agnay zay manday agnay de be agnay tsy tena mahalala n'io prime ministre io iaho mahalala lalam-pahany hoe izy io fa président ny fifim-pama ary fa nisy toagna manokana ny resako taminazy eo samy olo fa fantatry n'olo afera de mananao échange taminazy zay fantako aloha zany fantatro fa ny tena mahalala amin'ny BDB tsy de afaka tena mahalala fa zay fametrahana fitokisana fagnazana n'Andriamatoa ny mpitondra ny mitatagna ny fitondram-panjakana am'izao fotoagna zao zay ary ataoko hoe tena fahendrena misy zay zay olo misipaka andrany zay fanampiana zany zay ngamba ny petra vo manomboka avy anao ary ny lalatsaigna hoentinay de hoe ahoana ny fomba hifanampiana ahoana ny fomba zay hifanampiana zay ny tena antony lehibe zany ka raha manontany ianao zay nanao sonia ary responsabilitéko nanaovako sonia zany ary zay aby nanaovan'ny député sonia ary zay no mbola nisanganan'ny plateforme zay ny niaonanteny amin'ny maleriva nay zao mbola niaonanteny amin'ny président taoriana ny teny avoloa tamin'ireo mpitatagna zany zay dareny colonel reo ny zahay député taorian'ny fifidianana ny maharitra hoe nilaza ny fahavononanay zany ary nampafantatra anzy hoe reto ny maharitra tatany any assemblée nationale araka amin'ny président nanamafy zahay any hoe ny fahavononanay ifandray tagnana zany hagnatantarahasika ny tena fanovana manamafy zahay saho ary lazako eto zany saho ny resaka rehetrrehetra misy olo hitako tamin'ny teleny ary nampalahelo anahy de mbolo cadre milaza tokony horavany assemblée nationale fa io any mety ho zava-doza ho any hoe io any mety non ny député de mahalala ny halehibe ny hoe
tokony hifanampy am'izao resy lahatra fa zava-dehibe ny rosotsika amin'ny fanovana fametrahana rafitra tena mamaly ny filany firenena mitrahana fomba fiasa vaovao mahalalany zany a ny député non ka sy ataoko hoe tsy hisy zany sy vanim-potoana salan'izao no hoe andao hifanonganongana eto nana tsy mieritreritra an'izany akory na ray segondra ny député zay ngamba ny zavatra azoko amafisina raha nareo solom-bavim-bahoaka mahatsiaro tena navita ny asanareo ihany ve nareo manoloana an'le hoe zavatra ny ainan'ny vahoaka malagasy na tonga ny mihetsika nanoka ny 5 ny volana septambra iny fatapahan-jiro fatapahan-drano tsy fandripahalemana kolikoly nareo anisan'ny hoe mifanatrika am'ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta tamin'ny volana mety eo tamin'ny session zay natao tamin'iny vahoaka mihitsy no nahavita nanao an'le hetsika nitaky an'le fanovana nareo solom-bavim-bahoaka mbola io nareo manana immunité nareo fa ny vahoaka teny kianja voatoraka lacrymogène voatoraka voadaroka voatorabato ihany koa zao zao ny valiny meko anao zany de zao ny valiny meko anao raha nanoana ny Andry Rajoelina mandaina zay ny laza misy zavatra anisan'ny zavatra lehibe no nanohanako anazy araka ny lazaiko teo de ny hoe io dingana efa vita amin'ny fandriam-pahalemana io fa misy zavatra be dehibe koa nanaovanay propagande nanohanana anazy miamatin'izay no hoe fireglena ny problema na jero problema ny problema na rano hanaovana barazy hanaovana an'izao be dehibe zay nrazan'izay agnay tamin'ny propagande rehefa tonga ao amin'ny assemblée nationale koa ny gouvernemanta samy teny an'izany aby ny député hoe tokony amboarina ny lalagna reny tokony ho reglena ny rano tokony ho reglena ny jiro zay nga afaka manominda anazy zay sy afaka manominda anazy ka ny filazana zay nanao ny asanay zay milaza fa tsy nilaza an'izay ny député tsy fitiavana député fa tena nilaza an'izay na ina nareo député tao anatiny tokony fanjakana nilaza an'izay satria nahoana ireo ane mba mahasoa anazy ane misy zavatra vita agny amin'ny tany misy anazy satria teo vidin'olo koa magnanaraka zay ka diso mihitsy le filazana hoe salanao le député zany teny jery fotsiny tsy marina zay laviko tena laviko fa miteny député reo satria ve ny olona mividiko satria ve ny olona mpividiko tsy lany tsy manatateraka ny asany de satria zany manaraka ny hevitry ny olona hoe tsy vita ny zavatra nataony de fivadiana ve zay non toesaigna tokony hananany olona hitondra zay ka nanotoagnanao azy ale olona rehefa mizory ny olona hoe tsy arakaraky ny zavatra nampanantenana rety de magnaraka ny vahoaka izy non normalina zany fa ny olona mety mikiry biby hoe efa hita hoe misy problema ty nefa de mbola mikiry biby zay ingamba no tokony tsy mety ane zay mba agniseko ny olo zany zay hoe diso ny filazan'ny olona hoe mivadibadika misy zavatra mihita mitombona io izy roan'ny olona de anao ve zany ny olona voavidy de tsy hanaraka an'izay ny tsy fanarahana an'izay ny fahadisoana zay ngamba ny zavatra azoko ambany anisan'ny ntsikeran'ny olona anao ny kabary nataonao tamin'ny volana aogositra 2024 anisan'ny ray fitenenany ianao nampafantatra ny vovonana ipara union pro Andry Rajoelina teny amin'ny CCI Vato mahakasika an'le hoe fa mandry fahalemana zany faritany Fianaratsoa zany mandry fahalemana tokoa hoe Fianaratsoa vita ve le lalam-pirenena faharoa amby efapolo mandry fahalemana aloha fa Fianaratsoa zay marina ny zavatra marina ane tsy azo laviny ary zay no ayahin'ny olona rehefa nitranga ny zavatra nisy io ary manaovana anso amin'ny fitondram-panjakana ny gouvernemanta ny ministre ny défense ny lehibe ny gendarme ny be ny polisy aoka ny zavatra efa vita
zay fa tsara de ho mafisitsika raha miresaka fandriam-pahalemana sika zay marina zay marina zay marina zay ka zay ina ma le fanontaniana RN42 tsy vita tsy isy RN42 vita zany fa ny RN42 dia eo am-panombohana zany ary tsy ho vita amy taona ty aby zay ny zavatra azoko lazaina fa angambany agny amin'ny 2026 agny satria efa nisy ny eritreretina zany hoe ho tohizana le asa zany hoe izao ny antata amy taona tya de satria le izy amboarina tena amboarina ho hoe sy amin'ny akapobeny zany hoe misy goudron de lalagna tena lalagna zany hoe efa presque raha zany fa tsy lala-tany tsotratsony de zay ngamba ny zavatra azoko ambara ina ma ny tsy tena maliako hoe nisy olony de vita ny lalana zao voalohany aloha de zao satria zay ny eritreretiny hoe any ny laza iaho tsy nandeha iaho tsy mpisandoka iaho tsy mba nandray anjara hoe fa nijery aho araky nefa nilazaiko teo ane satria tamy 2018 aho nanao de aho nigadra de mba mijery ny ataon'ny olona zay aloha ka asalan'izay koa reo député ataoko hoe ana Irmara reo ane tsy nandray anjara tegny fa rehefa mahita hoe misy zavatra mitombona tokoa de magnaraka an'izay zao zany ny fanirian'olo ny hetahetaan'olo de manaraka an'izay izy ka ny tiako tenenina zany amy ty resaka lalagna ty de zao vita ny lalana ny zavatra atrehiny eto fiainam-pirenena amin'ny akapobeny misy mako ohatra hoe mety député silany izy na ny mpomba anazy de mandrivotra an'izay tamin'ny andro na député nazy nefa tsy niady akory an'io lalagna io izy fa ato am'izao niady ny fisian'ny lalagna io zany ary marina zay zay de misy ndray no miteny agny ambadimbady agny hoe nininiko raha teo député anao tsy nanao ninina rehefa am'izao ka zay fa zao ny zavatra resahany eto fiainam-pirenena amin'ny akapobeny ka fa tsy raharahany kialamavony samy rery zay ny tenenina eto ka na misy aza amboarina ny lalagna na misy ny fandriam-pahalemana misy tombosoany kialamavony misy tombosoany firenena manontolo ny firosoana amy fanovana ary tsy handrava ny fandriam-pahalemana io zay fa hagnamafy an'izay zay rehefa voatatagna tsara ny herem-pirenena amy fanovana zao mety ho vita manontolo ane ny lalagna rehetrarehetra Madagasikara satria zay ny problème atsika am'izao tsy manam-bolany fa mangataka gauche et droite eny ka nefa ny arentsika eto ka milaza hoe aza de taizahinay rehefarehefa amy tany ny sain'ny olona zay ngamba ny zavatra azoko lazaina mahakasika an'iny manahoana fahitanareo an'ireto mpikambana andrafitra ny gouvernemanta ireto totosa mallo ny akamaroan'ireo famindraam-pitantanana teo am'ireo mpikambana nandrafitra ny gouvernemanta Eritsalama Rajaonarivelo nareo mpanaramaso mpanao lalàna nareo ya aloha de miarahaba ny gouvernemanta miarahaba ny lehibe ny fitondram-panjakana sy ireo ekipa miaraka aminazy miarahaba n'Andriamatoa prime ministre ary mirahasoho ny gouvernemanta ny asany moa zany no hisaratsika anazy fa aloha zany tsy de kely finoana aho fa misy any ny fanatenako amin'ny hoe hisy vokatra avy amin'ny gouvernemanta zay ngamba ny zavatra azoko ambara raha tsy raha namba iverina amin'le fanazavako teo ny hoe ny fanovana inona moa zany ny saka inona no atony tsy maintsy anaovantsika fanovana fanovana rafitra fanovana fomba fiasa fanovana toe-tsaina de raha fitinina tamy teo moa de le hoe nandeha amina lalagna diso atsika tsy maintsy mamaritra lalagna vaovao atsika ahafahasika mamaly ireo tena hetaheta ireo filany malagasy helany malagasy amy fahatrana mba hahatonga ny tanora atsika hanagna ny hoaviny
hanana asa sy ny sisa mitaky fandaminana vaovao mita fomba hitatagnana ny firenena zany zay aloha ka anisan'ny zavadozana teraka ny rafitra ny fandibiasana teto de zao nanapotika ny fiarahamonina malagasy zay zavatra hitako raha ny zavatra iainatsika de zao miharatsy ny fiarahamonina malagasy rava ny fihavanana amin'ny akapobeny simba ny hasina maha olona am'izao fotoana zao ane vola 10,000 amin'ny ololo ina zany nateraky ny rafitra misy zany misy olona lasa tsy misy atsika zany am'izao fotoana zao tsy misy classe moyenne tsony tena manan-karena de ny olona mahanta zay miaigny ny gasany zany zao ka handravana an'zany zavatra rehetra zany a no tsy maintsy anaovantsika fanovana ka sakana zany a tsy afahantsika mandroso io rafitra misy eo fahatelo mety sady farany fa mety be de be le izy fa hiteny an'le hoe ina zany no vahaolana de le hoe ny rafitra misy am'izao fotoana zao koa de rafitra sy manome lanja sy afahan'ny acteur de développement raha tiana androso ny firenena reo sehatra reo mpiatsehatra acteur de développement ara-toe-karena société civile syndicat ny tanora io ny tanora amy tena homba meo sehatra hitenenanay am'zay ary marina zany tokony ho tafiditra anatin'ny lalam-panorenana ny anomezana sehatra ny hotavarina lalam-panorenana hoe mba hitondrany hevitra amin'ny fanapaha-kevitra hitatanana ny firenena ty ny vehivavy zany zavatra lehibe de lehibe ka sakana zany nahoana hoe lasa ny olo hiarany fiaignany zavatra ataony mpitondra fotsiny ny ro acteur reo fa sy meny lalam-panorenana sehatra voary hoe zay ohatra misy problema amin'ny ministère misy hoe syndicat-ny mpampianatra zao fa sisy lalàna tena mazava tena mahavoaro anazy zay raha ohatra zao a manao grevy ny syndicat ny amy secteur stratégique financiany satria nahoana vo manao grevy vetivety reo zany de hoe atahorana hoe asimitra ny volam-panjakana noho ny tsy fidirany volam-panjakana fa sy ny hoe mariny ny zavatra teneniny zavatra salasalany zany ka sakana zany le rafitra misy a sy afahany sy miteraka rispo sy miteraka motivation ho an'ny olona manana anjara toerana amy fampandrosoana de ny acteur de développement de izany anisan'ny tsy mapety anio ana ataoko hoe io lalam-panorenana io ny inona zany no tena fanovana tsy maintsy ataosika ny amony ny tiako ny fanovana de hoe arifanina hifehezana ny mpitondra arifanina hametrahana mpitondra voafidy mba tena heritreritra hamaly ny zavatra ny fidianany olo anazy fa tsy olo mieritreritra hoe rehefa lany de hanakarena zay ka zay inona zany a zay ny voalohany zany a ny everinay hoe arifanina zany a hisakanana an'ireo zavatra tsy mety rehetrereo hoe rafitra tsy mety reo tsy nampandroseo de anisan'ny manana anjara toerana lehibe any de am'zay fanazay teo de le hoe tokony alevitsika ataosika veloma ny fanjakany vola amin'ny raha fitatagnana ny firenena indrindra amy fifidianana zay tsy voatery manam-bola ny olo de tokony vidina fa rehefa manana hevitra tsy asina caution zany rehefa manana programa mazava tsara satria ne rehefa lany eo any volam-panjakana ro agnatetenena an'iny fa tsy ny volany zay mahadiso ny zavatra ataon'ny olona satria zay a zavatra anakiray every koa tena lehibe tokony alevina io fa zao anisan'ny zavatra lehibe koa tokony arifanina tokony apetratsika de hoe ahoana ny hametrahasika mpitondra ho vidina mba sy mpitondra mandengandenga koa mba mpagnategna zavatra tsy azo tanterahana
mba mpitondra hitagna ny teny nomeny de misy arifanina zany hoe hevitra rosiko zany zay hoe azo etreretina hoe ampanaovina angazoma eo amin'ny HCC na tsy fantatro na amin'ny tribunal administratif am'ireo zavatra nylazain'ireo izy fa misy ane olona manao propagandy zavatra fantatra fa tsy ho tanteraka fa de mamitaka ny olona fotsiny ka zany anisany ataoko hoe leo fampanantenanany iny ny olona ka ahoana nisena arifanina mba tsy hatongany hoe mba zavatra azo tanterahana réalisable fa tsy hoe ahoana ny fomba amitana ny olona fotsiny zany a zavatra ray lehibe ny zavatra ray faharoa de zay ny hoe raha misy zavatra iray tena lehibe adiniko tam'le teo zany le hoe ahoana ny anagnatsika olona tena hanompo efa nilazaina teo ihany rehefa tonga ao amin'ny fitondrana izy izay aloha mananandara toerana am'izay aloha ny fampianarana sy fanabeazana ahoana ny fomba ny rafitry ny fampianarana ny programme fampianarana mba hanagnatsika olona mieritreritra tanindrazana mba hanagnatsika olona mieritreritra soimbonana fa ahoana koa satria ny olona hitondra de tokony homanina ny anaovantsika réforme ny antoko politika mba tsy olona ataoko hoe manararaotra ny fahatrany gasy fotsiny satria manambola no lasa mpitondra fa mba olona voaomana ny eritreritra zao a voadinika iny manam-pahaizana fa ny zavatra ny eritreretiny olo hataony zay hiany no anagnany tena anagnany fahombiazana fa raha ohatra hoe olona tena fandraharahana filam-bola ny tena zavatra tena nataony tamin'ny fiaignany ho lasa vetivety ho lasa mpitondra izy de mandiny ihany atsika rehetrrehetra fa ny tena zava-dehibe de hoe manina ny olo hitondra tsy misy tsy mety ny hoe olona volany mahalany anazy kisendrasendra fotsiny tsy mety zany nanapotika ny firenetsika zany ary zay anisan'ny zavatra ray lehibe tamy tantaran'ny firenena de hoe tsy de tena mbola nisy ololany vidina teto tena ny safidy hanao politika nilatsaka teto andriamandaty tsy lany nilatsaka teto manandafo zany tsy lany nilatsaka teto mondazaona zany tsy lany nefa raha ny tantaran'ny firenena olona ny tena nisany safidy hanao politika aloha ka izay ny olo agny velany mandroso ny azy ny olo voataiza tanatina parti politika voomana misy ekipa efa près zay no milasa mitondra firenena ka salasala am'izay zany a ny zavatra tena apetraka amin'io ny zavatra faharoa lehibe de zao fositra tena anisan'ny lehibe tsy mampandroso atsika araka ny lazainy tao de ny hoe nahoana no be de mananao fanararaotam-pahefana ny olona nitondra ny président de république manko zany tena tenena mifandimby lasa sy voatatagna tokony noho izy ny are-pirenena manao rena dala tompony are-pirenena zay olona tsy mitovy fievy labidirina ponja manjakazaka sy ny sisa sy ny sisa de io fivangongoam-pahefana io zany tsy mety amitsika ntsony ngy ampanao gazety ry malagasy piray tanindrazana amina tsy azo atao tsony ny ametraka mpitondra manana fahefana be loatra sao de rafitra ny ovaina am'izany ka zay rafitra ny zany lalam-pandrenany aloha pariam-pahefana zany lalam-pandrenany no milazany zay hoe reto ihany fahefana fa rehefa tsy mazava agnatin'ny lalam-pandrenana zay lalam-pandrenana de mahatonga ny président république ifamonoana io de zao lalam-pandrenana milaza be reto aby ny fahefana rehetrrehetra sy ary zay mahatonga atsika ifamono amin'io satria nahoana anao zany tsy androso misy ny tany misy anao raha sy minono am'le président io satria ny fahefana rehetra rehetra de aminazy mba fantatrareo moa zany fa zao dimy isanjato ny teti-bolam-panjakana ny vola miasa eto Madagasikara zay ihany no tantanany faritany eny 5% région telo amby roapolo district telo amby roapolo amby zato commune dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo
fa ny 5 isanjato de any fanjakana fohy be haia ny androso am'zany zany le io ny chiffre io no laza ny fivognope fana ka ny fanovana ty asika apetraka zany zao de hoe mba farafaharatsiny ny 7 ny 20 isanjato ny volam-panjaka teti-bolam-panjakana alain'iny eto Madagasikara de mba ho tatany ny faritany ny faritra ny région ny faritra ny district ny commune ny fokotany ary ny olo hitatana an'ireo zay ho anarany moa zany fa satria reo mbola misy de fidina amin'ny vatana suffrage universel direct zany fanovana ataosika zao ny pyramide atsika zany manao an'zao de ny ataosika zany ray zany zao manao an'zao pyramide mba hoe ny vola zany ka ireo zavatra mahakasika ny firaisam-pirenena ireo zavatra mahakasika ny zavatra stratégique zay ihany no mijanona amin'ny fanjakana fobe ny fotony ratsy mahatonga ny fanjakazakana rehetrarehetra ny fanaparapahefana rehetrarehetra io areto amilaza fa na ny olana amin'ny fitatagnana ny folo alin-da io fitsarana io hoe lasa fitaovana eo ampelatagnany fitondrana ny mpitandro ny filaminana hanampenambavany olo araky ny zavatra misy hitatsika regny ampiasana hery lasa fitaovana ampelatagnana ampigadrana zay olo sy mitofevitra ilo lampandrenany io ane satria voalaza ao anatin'ny olo lampandrenany io fa ny président de république ny ny ministre ny fitsarana izy no lehibe ny conseil supérieur de la magistrature amin'io nefa no anapara ny andrenany procureur any andrenany président tribunal na dikan'izay motaotra reo tsy maintsy mity zay ka izany fanovana lehibe tiatsika hapetraka eto fanovana ity fanaparapahefana ty amin'olo lampandrenany io ane misy an'izao hoe ny inspection générale de l'état ny sampandraharaha-panaramaso ny volam-panjakana ao anatin'io miakina agny amin'ny présidence miakina agny amin'ny primature ireo nefa ny olo mitatagna ny vola be de be zany ve mazavatra sy mety ane zany sady mandidy no homana fanisiana tsy mety apetaka zany hoe io rafitra io zany tokony aleo tegna naratasena agny amin'ny assemblée nationale zany ny antony tsy maintsy anyvatsika anio anio lalam-pandrenana io tena mavita ny asany tokoa ve ny antoko politika eto Madagasikara raha mita am'ireo antoko no lazainao teo ny misy andry leader Fanilo ry Monima ny MFM tany aloha sy ny hoe ny antoko politika misy am'izao fotoana zao raha hoe mola vola ny mpitondra tena hitondra tokoa ny tena manana hoe tsisy atoko tena manao ny asany zao e fa ny akamarony atoko zao mpanao sarakatsaha zay mpanao sarakatsaha mpanao kibaroa ay misavatra izay ine de mampiasa vola zay ka izay ny fantsiana apetraky siketo ia sy malafa zao fahadosoana lehibe nisany nataony malagasy ty ny sy nametraka ny olona tena ny safidy anao politika hitondra teto so nyteny miteo zay anie zay le izy fa zao ny lasa nanjakany vola loatra ary milaza eto fa raha sy manao digna ny malagasy ka manaiky ny mpanao politika ny malagasy fa tsy maintsy elasika io fanjakany vola io tsy mandroso eto fa miala ny akaso de mbotebo zay zay afatary nefa ny satria fa zadrasy any ihany gasy de ahoana ny helany io fa anisan'ny zavatra ray lehibe koa zany a am'le fanovana tena apetraka ty zany de le hoe ahoana ny tena mba hisiany mangarahara io ny resahana fotony hoe mangarahara zao fa anisan'ny zavatra ray lehibe koa zany ahoana ny hisiany mangarahara zao amy tany mandroso eto ambony tany zavatra roa lehibe zany ny tena hisiany mangarahara sy ny fanjakana saratatana de ny hoe atao mahaleo tena ny sampandraharaha mpanaramaso
na rattachien parlementaire fa ny faharoa de zao io assemblée nationale io omena an'izay fahefana zay hoe pouvoir d'interpellation zay na contrôle parlementaire io zany zavatra lehibe ina ny tena zava-dehibe amin'io de zao amin'ny fotoana rehetrarehetra ny olona manana fahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana na sivily izy na miaramila na mpizara de azony assemblée nationale atsoana hanontaniana zavatra anankiray ohatra na o zany zao mangataka amin'ny assemblée nationale hoe zahay mba mangataka mba asoana etony zao fa misy zavatra mba tena fantatra mahakasika an'izao de asoan'ny assemblée nationale ile olona igny tsy fantako na mpitsara igny na mpitandro filaminana igny na civile igny de zao ko hoe misy zavatra anytanina ianao alefa mivatagna amin'ny télé eo mihaino manjery io mba zavaonao zay zava-dehibe zany a amin'ny ady mikolokolo amin'ny fanaparam-pahefana tokony atao mazava anatina lalam-panorenana zany hoe azony assemblée nationale asoina amin'ny fotoagna rehetra ary tsy maintsy ary afaka mangataka ny olo-pirenena ny fikambagnana satria izy any ny tompon'ny firenena mangataka izy hoe mba angatahanay ny hisiana fagnazavana mahakasika an'izao fa milaza aminareo vetivety de sy misy io kolokolo io vetivety de sy misy io mpitondra manao fanaparam-pahefana io ho sahinao an'izay fe sika nefa zavatra lehibe zany no ampisy ny mangarahara zany anisan'ny zavatra lehibe koa zany tokony apetaka amin'ny olona lampanorenana io akoatran'izay isy satria ina moa tsy mampandrosika mangalatra ny mpitondra ina tsy mampandrosika ny aresika sy lasa mampandrosika fa lasa n'olom-bisy fotsiny verivery fahatany agny izany nandranomasy izany lizy ka ny fomba io anaovana aryfanina matanjaka salan'izay koa ny mpitondra rehefa tonga eo manisakisaka lalam-panorenana manisakisaka lalàna velogna de zao akoatran'le parlementaire teo anisan'ny zavatra heverinay fa lehibe de ny hoe isaky ny roa taona soatina mazava tsara ao anatina lalam-panorenana de misy conférence nationale eto andraisany rehetrarehetra anjara hitenenany hoe zao de zoazana lalam-panorenana sy manisakisaka ireto aby ny profo manao an'izao ilaina zany zavatra fanovana lehibe tokony atao anatiny fa tsy hoe efa misy crise agny vo anao conférence nationale ina moa ty haingo disony arivo mety après la mort fa tsy maintsy atao moa izy am'izao satria zay loha ny zavatra misy ny zavatra manarakaraka zany a ary ianakaiky ny farany de ny hoe anisan'ny zavatra gravy efa nylazako tapatapany teo ihany ty anjara toerany miaramila ny fisarana mpitandro filamina te ny tantarany firenetsika na raiky amby 70 na 2 na 7 na 7 na 5 de io hiany a miverimberina hoe ampiasan'ny olo manana fahefana hangezana ny fisarana ampiasan'ny olo manana fahefana hangezana ny sy mitovy hevitra aminazy ny olona miarany zony ny mpitandro ny filaminana ka io zany cette fois-ci io ny vazaha tena tokony mila faritatsika tsara zao ny voalaza agnatin'ny lampandrenana ireo olona reo a de miaro ny ara-dalàna sy ny androm-panjakana de io artikile agnatin'ny lampandrenana io zany a mila faritana tsara amin'ny fanovana zao ia zany mietrehitra hoe miaro ny ara-dalàna ny androm-panjakana indrindra ny tanindrazana sy ndriana mafy zany hoe ny tanindrazana ina ny dikan'izay de zao ny olona manana fahefana zany ary atao mazava tsara ny ndraikitry ny mpitandro rehefa manisakisaka izy manao zavatra tsy mety izy de tokony hoarovany lampandrenana hoe ny mpitandro ny filaminana
de mampitandrina mandray andraikitra miteny anazy ty zavatra ataonao ty ane hampidikizon'ny firenena ka anay ne miaro ny tanindrazana rehefa misy ane an'izay raha mbola mitony zavatra ataona de mandray ndraiky salan'ny trangana ataony kapisat io ka io nisy agnatin'ny lalam-pandrenana fa zany hoe hitaniko azony vozony izy de nerapara izy de nataony fa tokony hazava tsara agnatin'ny lalam-pandrenana zay manomboka am'izao mba tsy ila zany moa manao coup d'état manao an'izao fa zao rehefa hita zany hoe en danger zany le firenena mety hiteraka ady an-tragno be de be ny olo maty satria mivoatifitra voan'izao de tokony mazava tsara ny tanindrazana zany no tena zava-dehibe fa mba tsy hoe fiarovana sangan'olo fanompoana olo io artikla io ka marina fa isiana ady hevitra be io fa zay no mba manokatra ady hevitra gnay manomboka am'izao am'izao andinihatsika ny hoe ina ny fanovana tiana hapetraka ny farany angambany raha ohatra anao mbo ataoko farany ty de mety raha ohatra anao mbola misy ahatra anontany anazy zay fanovana manaraka zany mifanovana manaraka io zany farany ihany koa anisan'ny zavatra lehibe be de be ny izy fa anisan'ny zavatra ray tena lehibe koa de no hoe am'izao fotoagna zao tsika ngiampanao gazety de miverina ny problema ny ro amy fitopolo ina le programa no amy fitopolo miverina tamy ro amy fitopolo na de sy tena mitovy azy problème des jeunes neny problème tamy ro amy fitopolo de hoe misy fagnavakavahana ny fampianarana fa am'izao ndray zany de le hoe zao ny zavatra misy tanora be de be nianatra nahazo diplôme fa zara raha ny 500 ngamba maximum ny 500 no mahita asa olagna lehibe zay ary nahatonga reo nidiny an-dalambe satria anao tena maizina ny hoavin'ireo tanora reo zay génération sacrifié zany zay zany le izy de zay nitsekeny tako fanovana izy mba hananany hoavy zay anakiray zay olagna lehibe zany ray olagna lehibe faharoa koa de zao mety misy any ny asa fa zao misy apahany mba sy le zako izy rehetra hoe nianatra nahazo diplôma reo le fahaizana anagnany sy tena mifanaraka amin'ina ma ty am'le filany le firenena eto zay ka valiny zay rehetra rehetra ny apahany efa nylazaiko teo mitaky fandaminana ny rafim-panjakana amin'ny akapobeny zafady mba ahafahasika mampandroso ny harikaresika fobetsika mba ahafahasika mitatagna ny herenasika io hampandrosoana ny firenena fa satria rehefa mandroso no ara-toekarena ny firenena zay no miteraka création d'emploi miteraka asa ho ny firenetsika zay re fa ny lafiny anakiray de zao sy mainsy fanovana lehibe petasika eto de ny hoe sy mainsy mametraka politika mpampianarana sy fanabeazana vaovao atsika programa na fampianarana vaovao tsika hoe inona ny programa na fampianarana vaovao mba hanagnasika olo manam-pahaizana hamaly ny filany firenena ny zavatra misy eto ny mety misy rehefa tena mandroso ny firenena atao hoe be de be ny olo navita fianarana diplôme de tokony handroso ny firenena anakiray fa nitsika eto any ty zay ny zava-misy zao be de be ny diplôme eto mety misy zavatra hafa hoe tsy mena ny raiky ty izy tsy mena setra izy mety zay lafiny anakiray fa lafiny anakiray koa de zao le fombana am'lavolana an'ireo olona reo mihitsy no sy zavatra mifanaraka amy filan'le firenena de lasa niteraka vesatra le izy hoan'ny firenety ka anisan'ny zavatra ray tena lehibe zany ny hoe ahoana ny hametrasika politika ny fampianarana sy fanabeazana vaovao ahoana ny hametrasika programme fa
tsy mifagnaraka mihitsy sy hiteraka fandrosoanao sika io fizanonao sika amin'ny programme am'izao fotoagna zao fa hoe raha misy olona am'zay sehatra ijanonany de misy zavatra hainy ivelomany zany hoe tokony orienté kokoa amina zavatra pratika teknika ny fanabiazana zany ary mety misy zavatra hoe izery amina vocation régionale hoe aty amin'ny faritra tya de zao ny zavatra ty ka amin'ny niveau ambanimbany zany na miala amin'ny niveau ambanimbany kilonga de mba fa mahay manao an'izay fa ny asa zany na milavolany ny olosika am'izao diplôma rery io hiasa-mpanjakana fa sy hanao zavatra ho anazy ka fahalemen'ny fampianarana zany zay fa na izany zany moa de hoe zava-dehibe aloha ny hoe be dehibe ny nahazo diplôma ka izany fanovana lehibe tiana apetraka amin'ny firenena zay ngamany de mba afatra ihany koa sady tapitra ny fandaratsika masy anao hiany aneka rehefa afatra ho an'ny vahoakany kialamavony ho an'ny vahoaka malagasy amy zava-misy eto amin'ny firenena zao fanovana ihany koa le hotakitsika aiza va izy ny avatra aloha de zao ny avatra aloha mba metraka avatra ao amin'ny fitondram-panjakana zany indrindra amin'ny gouvernemanta fandraraka any izy ty fa hoe mba tokony hisy fomba izerevana manokana an'ireo tanora anao fiaseketsehanareo zay ny zeda satria tsika zany hiroso amin'ny familavolana ny hevitra ka reo mba anisan'ny olona tokony hanagna anjara-toerana lehibe amin'ny ady hevitra reo nefa raha ivoreto Antananarivo tokony hikaondoha eto reo na hikaondoha amin'ny renivotry ny faritany mba raha tsy misy localité meny fanjakana mba ho hivatagnany hifahandreo midinika ka zay aloha ny azy zany mba hiveriko hoe tokony mba ho jerevany fitondram-panjakana manokana zay zavatra zay raha misy moa zany zavatra azo tena agnampiana anazy vo mainka tsara fa ny localité aloha de veriko tena tokony hatao mihitsy zany zay satria zao de nahita tatoato tagnatin'ny atoato de reo GNZ reo mamonjy anay député manao an'zao tokony jerevany fitondram-panjakana zany zay ary izy koa satria raha fizeritsika zany zay de zao olo tsy afaka tena hipetraka maharitra handinika any zavatra hodininy reo satria ireo mila mikaondoha zany ny havatra tena farany moa zany de ny hoe aoka hajanona zany ny kazikazy politika satria misy olo mpanao an'izany eto Madagasikara eto misy olona miray fikombakomba mamina-panjana tany eto mbola te hanao zay hipetrahany Madagasikara am'izao zavatra tsy mety zao zany de mandangandainga hoe tsy laina ny fanovana rafitra tsy laina ny zao fa andao sika iroso amy fifidianana ametraka ny olona de rehefa tonga eo zay mba tsy azo ekena tsony zany zay tsy ekena tsony zany zay pratika zay matoa miha mahantra ny malagasy matoa miharatsy ny farim-piaignany potika matoa rava ny fiarahamonina malagasy matoa lasa tsy misy moralité tsony olo vola 10,000 amin'olo ilazana zay fa misy zavatra tokony hahitsika eto zay ka oka mba tena le fanitsiana no hatao inandika ny fanitsiana apetraka ny arifanina rehetrarehetra ifaizana ny olona apetraka ny arifanina rehetrarehetra mba sy ho fanjakany vola ny fividianana tao eto apetraka ny arifanina rehetrarehetra mba ho voatatanaraka ny tokony izy ny arem-pirenena sy ny sisa apetraka ny arifanina mba tsy hisy ny tsy maty manota apetraka ny arifanina mba hanana respo ny olo ny acteur de développement amin'ny fiaignany firenena ty sy ny sisa aoka sika anaiky fa be dehibe ny zavatra tsy maintsy hahisy eto ka na 2 taogna zay vita na ho 3 taogna aza de oka ho vitainareo zay vo miroso amy fividianana isaky nambaratongany ary ny fividianana ataosika de fividianana avy agny ambany ny fokotany vidina amy vatagna zay vo miakatra
ny aty ambony ray ro atao farany ary fidina amina suffrage universel direct atao amin'ny fotoana magnandro ny hafatra apitrahana ny vahoaka malagasy ho ny olo ankialamavony sy ny votra rehetra de zao ny assemblée nationale zao a de anisan'ny programme ny député miresaka amin'ireo tompona andraiky ny fandriam-pahalemana ary mino afa hisy andraiky te tonga de ho raisindreo aorianan'izay tsy ho ela ka zao aoka sika sy ofendroan'olo tsy misy fanjakany eto hoe ikobagna ny tany zay matoko fa ity fitondram-panjakana ty de anao zava-dehibe ny tohizan'ny fandriam-pahalemana am'izay tany efa milamina ary hilaminany sy mbola milamina ka matokisagnareo ankialamavony agny a matokisagnareo ambany votra rehetrarehetra agny a zay revo zay tena mpanao zaho a ary de ampahalalao hoe ity ny tena mpagnakorotana veloma tompo